Ny vidin'ny entona fandrehitra amin'ny tavoahangy efatra kilao sy vidiny amin'ny antsinjarany ihany no Hiverina amin'ny vidiny teo aloha raha ny fanambarana nataon'ny orinasa vidogazy androany. Tsy mbola ampidina ny vidin'ny entona amin'ny tavoahangy 7,10 sy 7,30 kilao kosa izy raha tsy misy ny fifampiresahana amin'ny ministera. Ny fomba ahafahany mahazo any aoriana ny vola izay tsy ho tafiditra aminy noho ny tsy fiakaran'ny vidin'ny entona fandrehitra no anisan'ny heverin'ny vidogazy fa ilana fifampiresahana amin'ny ministera misahana ny varitra sy ny ministera misahana ny angovo. Nanamarika ihany koa ry zareo amin'ny vidogazy fa orin'izay fifampiresahana izay dia tsy hisy intsony ny fampiakarana ny vidin'ny entona fandrehatra raha tsy misy ny fifampiresahana amin'ny ministera rotonta. Anisan'ny antony voalaza ny fanampiakatra ny vidin'ny entona ny fiakaran'ny vidiny maneran-tany. Natao hanomezan-danja ny famerenana ny fampiroboroboana ny toe-karena malagasy ny FOARA ny fiompiana, ny jono ary ny fambolena. Natao ihany koa hanomezan-danja ireo sehatra Hiverina fa ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Hiverina songadina mandritra ny hetsika ny fiaramientan'ny mpisehatra rehetra sy ny fampivondronana azy ireo, manomboka amin'ireo tantsaha-mpamokatra ka tonga any amin'ny mpanjifa, mandalo amin'ireo mpanangom-bokatra sy mpanodina vokatra ary ireo mpijery lalam-barotra. Tranoheva 20 araka izany no nijoro etsina ny sanina mandritra ny 3 andro. Mampiseho ny fahaiza-manaon'ireo tantsaha malagasy sy ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fanodinana vokatry ny tany ny FOARA. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tantsaha, ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo ary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny famongorana ny fahantrana ny hetsika fepa. Nosoniavin'ny filohan'ny andro ny fanambarany fitondram-panjakana pahibe maso ny fahavononana andray an-tanana maimaim-poana ireo marary mila fitsaboana maika voalohany eny anivon'ireo hopitalim-panjakana manerana ny nosy. Misy araka izany ny teti-bola manokana, entina manatanteraka sy ampaharitra izany fandaharana asa izany. Hoentina amatsiana fitaovana ara-pahasalamana sy fanafody eny anivon'ireo hopitaly any 12 any amin'ny faritra sy 9 any amin'ny distrika ity teti-bola ity, hoy ny nambaran'ny ministry ny fahasalamam-BAHOAKA zely ary velo randriamanan-tany nandritra ny lahateny nataony. Entina ihany koa hanomezana sora-bola ho an'ireo hopitaly lehibe miisa 12 manerana ny nosy.